miarabany monsieur Jocelyn. Falmerabanao pasteur Tahina. Ya men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana ianao amin'ny lafiny hoe fizahantany. Inona moa zany zao no andraikitrao amin'izao fotoana izao? Ny andraikitrao amin'izao fotoana izao dia mitantana agence de voyage. Misy any manan'izay any Madagasikara dia misy koa eto Suisse. Dia ny asa atao voalohany moa zany dia ilay agence de voyage eto Suisse mivarotra voyage makany Madagasikara ho an'ireo Suisse izay tia hitsidika Madagasikara, hanao fizahantany any Madagasikara zany dia mandalo aminay izy. Izay mikarakara ny séjour ny rehetrarehetra, ny vol interne, ny excursion, ny visite ny parc sy ny rehetran'izany. Fa manarakarak'izany koa ao anisan'ny zavatra ataonay koa ny mivarotra ny voyage de pèlerinage, ohatra hoe mivarotra voyage makany Israel zahay. Ka io mihitsy ny tena tiako anontaniana misimisy hoe inona ny antony nahatonganareo napiditra ato anatin'ny programmanareo zany zay hoe fandehanana makany Israel zay? Na voalohany aloha dia amin'ny kristianina ny tena dia resy lahatra ny tena hoe tokony andefa ndreo kristianina izay manana faniriana hitsidika an'izany Israel zany. Fa lazaiko anareo fa rehefa mahavita ny voyage avy any Israel ianao ka mamaky an'io baiboly io dia tsy mitovy intsony mihitsy ny zavatra fomba makinana azy, satria efa hitanao daholo le toerana masina voalaza rehetrarehetra ao, hitanao ny toerana naterahan'i Jesosy Kristy, hitanao ny toerana nahafatesan'i Jesosy Kristy, hitanao ny toerana nisy Andry Petera ny namadiany ny mofo dimy sy ny hazan-drano ohatran'izany hitanao zany Kapernaum zany dia mamaky an'ilay baiboly ianao hitanao zany dia tonga miverinao an-tsaina avy hatrany hoe ay teto le toerana nandalo tany Kanana zao zay namadian'i Jesosy an'le rano ho lasa divay. Dia isaky mahita an'iny ao anaty baiboly dia hoe tadidy le toerana hoe zao le eo amin'ny Kanana. Ary tena lazaiko aminareo fa tsy hay zany manazava an'le toe-po sy rehefa eo anatrehan'izany toerana zany ianao fihetsem-po rehefa hoe eo alohan'le toerana naterahan'i Jesosy ianao mikasika an'izany ianao any Betlehema hoe teto zany Jesosy Kristy zany niteraka. Tsy hay mihitsy ny mamaritra an'le fihetsem-po amin'izay fa tena mampihetsi-po. Le izy moa zany inavy raha ohatra ka misy olona zany mba maniry teo any manahoana ny fahazoana visa nareo hoe mikarakara sa tena hoe le olona no sa hoe inona zany inavy ny andraikitrareo zany dia le olona avy any Madagasikara zany io fikarakarana io sa ahoana ny fandehany? Zay rehefa mikarakara le izy dia afaka amin'izay koa manao tonga dia zay no manao visa. Mora mahazo daholo rehefa satria rehefa manao an'izany zay dia tsy maintsy atao daholo ny réservation ny hôtel sy ny séjour sy ny rehetrarehetra hoe amin'izao misy itinéraire sy programme bien mazava tsara mihitsy zany. Dia amin'ny alalan'izay no anaovana fangatahana visa dia tokony tsy misy olana mipetraka mihitsy amin'izay. Aminao ve ny kristianina rehetrarehetra indray mandeha ao fiainana tokony ho any Israely? Tokony ametraka an'izay tanjona zay ny kristianina rehetrarehetra satria zay maha-kristianina antsika ary kristianina ary io tany masina ny Jerosalema zany dia ararotiko ihany koa miteny anazy eto fa Jerosalema nge tsy kristianina rery satria Jerosalema troisième ville tanàna fahatelo zany ho an'zareo silamo ihany koa. Dia mahafinaritra be zany eo ao mihitsy zany le tanàna talohan'i Jerosalema dia mandeha eo ianao misy tanànan'ny arabo, misy tanànan'ny kristianina, misy tanànan'ny zareo ohatran'izany mahafinaritra be le izy ka eo antsika kristianina hitako hoe zava-dehibe any mahita an'izany hoe teto any Nazareta teto ny tenenan'ny anjely tamin'ny Maria hoe hitoejaza ianao tonga indray ianao makany
Betlehema moa zany dia tiako manamarika eto fa Betlehema tsy any Israel fa Betlehema any Palestine. Zany hoe ianao zany raha andeha any Betlehema dia mandalo ny frontière Palestine Israel fa tsy misy olana mihitsy eo satria mandalo misy fisavana kely fotsiny dia Betlehema zany toko eo amin'ny 20 kilometatra mialan'ny sisin-tanin'ny Israel eo fotsiny dia tsisy olana mihitsy makany. Eo firy andro nanaovanareo an'ilay circuit organisé? Amin'ny 10 andro. Da raha ohatra moa zany olona ka hoe mangetahety izy zany zao nahita an'ity vidéo ity aiza izy ny tokony hanantona? Afaka manantona ny agence ny Madagascar izy Excellence Tourisme na afaka manantona ny Corail Voyage aty Lausanne aty Suisse izy. Eo firy volana eo tokony manan'ilay olona vao afaka mandeha izy satria misy procédure ny visa sa? Ny visa aloha tsy dia misy hoe miandry ela fa tsara fotsiny matetika moa ny olana amin'ny olona dia eo amin'ilay fandoavana tsarany ihany. Izay nefa dia manome fahafahana ho an'ny olona zany mba hoe afaka mandotsy kelikely izy. Ka tsara raha ohatra hoe amin'ny herintaona izy no andeha dia efa amin'ny herintaona zao izy dia efa afaka miresaka aminay dia afaka mifandamina zay hoe zao isam-bolana no alohako mandrapahatonga an'ilay voyage zany fa kosa hoe ray volana alohan'ny fiangan'ilay voyage tokony vita daholo ny fandoavana ny rehetrarehetra. Ny afatra farany ny afatra farany ho an'izay olona mijery amin'ity vidéo ity mba za manokana aloha za manana etaeta koa rehefa nanana fanariana teo amin'ny fiainako hoe mba hitsidika an'izany Israel zany indray mandeha amin'ny fiainako fa mety mbola misy olona koa tsy maneritreretra an'izany inona ny hitanao hoe tokony hanentanana an'zareo farany? Za zany dia manentana maha-kristianina antsika rehetrarehetra indrindra ho antsika izay mijery an'ity fandaharana ity dia mampirisika hoe mba ataovy tanjona eo amin'ny fiainanao ny ahita ny ray andro any zany Israel zany. Izy tsy voatery hoe raha-pitsona fa rehefa napetraka ao fotsiny zay hoe tsy maintsy mahita an'izay eo amin'ny fiainako alohan'ny hafatesako dia tsy maintsy ho tonga aminao zay ary ho hitanao zany ray andro any fa tsy hanenenana mihitsy na maha-kristianina ary tena zava-dehibe eo amin'ny fiainana mihitsy zany hoe mandalo indray mandeha any Israel zany dia mampirisika. Misaotra indrindra efa naheno olona koa nijovavolombelona hoe vao tonga tao Jerosalema fotsiny izy tonga dia nilatsaka ny ranomasony lenakilentiny hoe misy fihetseham-po tsy voatana mihitsy an'izany ny amin'ny fampongavana amin'io tanàna io ka dia makasitraka indrindra. Ny aloha nalatsaka ny ranomasika tao Betlehema le mikasika n'ilay toerana naterahan'i Jesosy hoe teto Jesosy niteraka tia azonao kasihany tanana latsaka ny ranomasinao. Tena tsy hay mihitsy manazava le fihetseham-po fa zay le izy ohatrany hoe misy fanamasina milatsaka ve aminao hoe teto le mpanjaka n'izao tontolo izao niteraka zava-dehibe zany ho antsika zava-dehibe. Misaotra indrindra. Misaotra paster, misaotra betsaka. Mirary soanao koa dia mirary soan'ny mpijery rehetrarehetra koa mba hametraka an'izay tanjon'izay eo amin'ny fiainana dia mba mirary antsika mba hitan'ny Israel ny ray andro any daholo. Amen. Amen. That's the story now.